Salamandray tonga soa eto amin'ny page crypto trading mada. Araka ny publication farany nataoko, nametraka fantanina kely aho karazana vy avy aminareo. Inona indray no resantsika amin'ny video manaraka. De marobe ny naneho hevitra. De raha vangona zany izy ireo de misy hevitra anankidimy. Ny voalohany resaka support resistance, faharoa resaka money management, fahatelo misy resaka swap, frais swap na resaka blockchain kely, fahaefatra resaka analyse technique sy fondamental, fahadimy resaka plateforme de trading ampiasaina professionnel, de ny fahaenina resaka order flow. Order flow moa zany ohatran'ny hoe analyse-na carnet d'ordre ny tena marina. De raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy trading dia manasa anao hanao j'aime sy hanao abonnement amin'ny page crypto trading mada. Misy koa ny chaîne YouTube ahitanao ireo vidéo efa maromaro zaraina eto amin'ny page. De misy koa ny canal Telegram izay ahafahantsika miresaka mivantana. Ty zao resaka support resistance, SNT tia support resistance. Resaka equation reto money management reo hoe hiala kely amin'ny resaka trading. Mitany moa ino le resaka hoe ankoatran'ny hiala amin'ny trading dia tsy namaly. De le resaka blockchain kely. Aloha zany ty tonga de valiko resaka frais swap ty misy an'izay blockchain Binance Smart Chain zay. Zany hoe any ianao no manao swap fa tsy amin'ny blockchain Ethereum na blockchain hafa. Zay ihany no mora frais amin'izao. De ny TRX koa mora frais. Zany hoe raha vao mamorona portefeuille ianao de raha vao mandefa transaction na crypto ianao de raha vao mifidy réseau de atao BSC ny réseau. BEP20 angamba zay raha tsy diso. Atao BEP20 angamba zay ny réseau de tsy de tonga any le crypto de amin'ity Binance Smart Chain ty ianao no manao swap de any mora kely ny frais. Na koa amin'ny TRX koa ohatra ny moramora. TRC20 angamba zay. TRC20 ny réseau ampiasaina de any ianao no manao swap. Manaraka resaka analyse technique sy fondamental ty zany tena maro nefa nazavaiko, nataoko thème na vidéo mihitsy tamin'izany vidéo faharoa nataoko tamin'ity chaîne antsika ty tany amin'ny 15 avril tany nanao publication. Nazavaiko tamin'izay hoe inona ny atao hoe analyse fondamental, inona ny atao hoe analyse technique. De détailleko mihitsy ny analyse technique satria ty zany à ma façon fa marobe ny stratégie amin'ny resaka analyse technique fa ny ampiasaiko zany ty nizaraiko ty ohatra hoe resaka bougie za zao mampiasa bougie, resaka support resistance mampiasa an'io resaka chartiste mampiasa an'ity de indrindra fa ny volume moa zany tsy miala na mijery be an'ity resaka volume ty de ny tendance koa mijery raha vao manao long terme plutôt mijery tendance de maro be reo indicateur de tendance tsy voatery an'io. Moyenne mobile ty angamba nisy fotoana antsika nanao vidéo kely an'ity golden cross sy ny diff cross iny nataoko tamin'izay de Ishimoku ty somary complexe moa zany izy ty de mbola tsy nijerentsika mihitsy fa juste hoe nampiasaiko fotsiny hoe azo ampiasaina tsara le Ishimoku jerena tendance à long terme. De ny momentum, ny RSI sy MACD zany ny tena fampiasaiko. De nisy fotoana nanao vidéo kely momba ny RSI ty fa midira ato amin'ny chaîne YouTube ato ao daholo ny vidéo antsika.
Dia ny multi-time frame ty, multi-time frame ty zany no jerenao ny analyse à long terme sy à court terme, zany hoe raha court terme anao dia scanao scalping dia tsy mitovy ny point de vue. Raha manao à long terme anao plutôt une semaine ny bougie unité de temps ampiasainao na un mois na un jour dia tsy mitovy ny point de vue amin'io dia farany resaka corrélation. Dia nataoko exemple tamin'izy ty indisy dollar américain ty, resaka fondamental haintsika fa ty dollar ty no domine ny économie. Zany hoe raha misito ny dollar miakatra presque miakatra daholo ny actif tsy corrélé amin'ny dollar. Ohatra zao ny crypto miakatra, ny gold miakatra. Efa nazavaiko tato resaka ty analyse fondamentale ty dia afaka jerenao ty vidéo ty misy lien YouTube io Efa nataoko anaty playlist koa ato hoe formation pédagogique dia jerenao ao. Ty resaka analyse technique fondamentale ty. Plan de trading ty, resaka kely an'ity tsika en fait raha ninahy zao tamin'ny voalohany nanao plan de trading hoe manoratra hoe A à Z hoe za soratana. Dia taty afara ilay izy tsy harako satria za sady miasa no manao trading dia angamba resaka ty money management ty angamba no jerentsika rehefa eo plateforme de trading ampiasain'ireo professionnel. Ty koa efa nataoko vidéo, ty vidéo ty ato ty nisy capture ty nisy séance na vidéo eo any amin'ny 10e minute any azavaiko ny Bybit, Femex, Primex BT, FTX, 2Tex, Binance. Dia nazavaiko tamin'ity vidéo ty dia eo an'izay ty raha namana ty Edar Xavier ty manasa anao hajery an'ity vidéo ty fa efa nazavaiko tato ty resaka plateforme de trading ty dia nasiako lien ato le misy affiliation ty tsy haiko na mbola valable reto bonus reto SND sy HLZ ty koa efa nisy fotoana ny resaka an'ity HLZ ty fa tsy izay ny teramako tamin'izay tanta angambany izay ahoana ny fomba hitradena crash ty ny terme nampiasaiko tamin'izay dia azonao jerena koa ty vidéo ty fa mety hanampy anao système tamin'io zany raha ohatra hoe une fois misy crash dia aiza ho aiza zany les zones surveillenao anaovanao achat, zany hoe mitady zone d'achat ianao. Tamin'ity vidéo ty nanao kely an'izay sady nanao ohatran'ity zao tamin'ny Bitcoin tamin'ny mois de mai tany dia jereo ny zavatra nataontsika tato fa tracer support résistance tsikany izay surveillena dia tracer zone aty amin'ny à partir fiboana aty moa zany nanaovako anazy tracer zone aty amin'ny $29,000 $30,000 aty $20,000 $30,000 le zone ny tracentsika dia jereo fa tena ny crash marana le Bitcoin fa taty izy no nijanona dia aty ianao no manao achat, zany hoe aty zany le zone d'achat anao noho nyty resaka liquidation ty avy aty eo jereo fa le scénario antsika tamin'izany fotoana izany nefa tamin'io mbola tsy fantatra hoe ahoana ny suite an'le Bitcoin fa nanao scénario fotsiny tsika hoe résiste kely amin'ity support ty dia casseny dia midina aty amin'ny zone ty ambany ty zone an'le traceko ty zany dia zone de zone d'achat iny. Ny amo zany ny zone d'achat na ny surveilleko fa tsy zone de vente satria za zany tsy dia manao short amin'ny crypto. Dia nanao exemple koa tsika tamin'ny Dogecoin eo jereo ty scénario ty dia vérifieo ny Dogecoin amin'izao dia jereo ny cours tamin'ny mois de mai fa tena nidina taty amin'ny 0.23 0.2 ty ny Dogecoin zany hoe nanao crash izy dia aty ianao no manao achat dia miverina miakatra. Izay zany no mamaly kely an'ity fanontaniana an'ity zone de liquidation ty sy ny zone d'achat, zone de vente, zone d'achat. Ny forex no tena mampiasa ny zone de vente, zone d'achat
Fa raha vao crypto dia za zany conseil hoe aza manao short mihitsy fa aleo manao achat foana satria ny crypto plutôt miakatra amin'ny surveiller zone no tsara ataonao. Dia order flow dia intéressant be dia resahantsika rehefa eo. Effet de levier, tsara koa ny miresaka an'ity. Stratégie, hoe perte foana, hoe mila stratégie. En fait raha vao tsara ny stratégie tokony tsy ho perte mihitsy ianao. Fa matoa ianao izay perte dia resaka money management no mety tsy ampy sy ny gestion de position. Zay zany no resahantsika androany dia angamba efa voavalivaly ny sasany aminazy ity. Resaka option binaire ity zany tena marina tsy rentable ity aminahy satria ny option ny ratio gain risque anao ny risque ambony noho ny gain. Donc raha tsy hoe pro be ianao dia hoe mahazo foana fa raha ambony ny risque dia mety ho perte foana ianao satria dia mety ho very vola foana fa mety kely ny vola azonao. Zay ilay ilavana ilay money management. Fovaly angamba ny resaka support résistance ity efa niresahana tato ity support résistance ity dia manasa anao jery an'ity vidéo ity fa lasa lany fotoana antsika raha mbola heverina hijery an'ity. SNT ity manko aminahy mitovy amin'ny support résistance ihany io. Dia resaka liquidation, zone de liquidation sy zone d'achat dia ity jereo ity hoe ahoana ny fomba hitradena crash ity fa ato mety manampy anao. Mampiasa Fibonacci fotsiny amin'io na mampiasa structure. Dia misy vidéo iray koa zao hoe ahoana ny tracena ny tradena structure corrective, misy vidéo zay. Dia ity koa manampy koa ity resaka Fibonacci sy approche fractale ity resaka SND sy le zone de liquidation teo. Dia resaka ny SND sy raha iny itsika. Le SND io zany ohatran'ny hoe support résistance zany ihany. Ny anaovantsika anazy ny anaovako anazy, ny fomba fanaovako an'io voalohany mampiasa Fibonacci. Mampiasa Fibonacci zany hoe traceko ny ohatra zao ohatra tato zao ny chute dia ny chute io dia jerinao aiza no manao achat dia na ianao mijery le support résistance manaraka aiza ny support résistance le plus pertinent, aiza izy no le plus pertinent, na ianao mampiasa Fibonacci. Za zany mampiasa Fibonacci dia avy amin'ity zone haut ity mandeha amin'ity creux dia surveilleko voalohany ity zone ny 61.8 ity, izany hoe 0,618 Fibonacci. Dia any ny surveillena voalohany, izany hoe manao an'ity eto manao karazana hoe manao trace zone an'ity eto dia raha vao ohatra ny cassé dia aty indray no manao surveillance. Izany hoe donc raha ohatra ka hoe cassé ity zone ity dia aty indray zany no manao surveillance. Ohatr'izay. Zay ny stratégie voalohany dia iny ilay nazavaiko tamin'ilay vidéo ilay taloha iny hoe comment traduire les crash. Faharoa indray ianao manaraka vague corrective. Ity koa efa nataoko vidéo. Zany hoe jerinao ilay structure corrective. Jerinao ilay structure corrective dia iny no arahanao raha ohatra hoe tapitra ilay mouvement dia mitady stratégie ianao hanaova idirana amina position. Averiko hoe an'izay tsy mahalala moa zany fa ny actif rehetrarehetra amin'ny trading dia manao miaka midina foana. Dia misy ny atao hoe vague d'impulsion dia misy ny vague corrective. Dia mandeha indray ny impulsion dia misy corrective dia ohatr'izay foana. Dia iny zany vague de lot ny filazana an'iny. Dia nefa ny anatin'ny impulsion ity matetika zany mandeha 3 vague, hoe mandeha misy vague ray, roa, telo, efatra, dimy. Izany hoe manao 5 vague izy amin'ny correction dia amin'ny impulsion ny manao 5 vague 1, 2, 3, 4, 5 dia avy eo izy manao correction en 3 vagues A, B, C. Dia ity le correction en 3 vagues ity no nany ny surveilleko raha ohatra ianao mijery tady zone d'achat.
Jaune de vente moa zany iny tsy de hita fa le jaune tachano ataontsika eto zany hoe raha misy liquidation avy aty. De manao entre-temps foana le correction. De le 30 ans io soit izy manao zigzag, zany hoe manao ohatr'izao zany le zigzag, soit izy manao flat manao ohatr'izao. De ty flat io ity le zalahy hoe manao range le izy nefany en fait tsy de hoe samy manana ny stratégie moa zany fa flat ny filazany ty, zany hoe mi-corriger les cours en flat na en zigzag. Ty zany zigzag ty en 3 temps ABC, ty koa en 3 temps. De le izy am'zay zany ohatra hoe miakatra avy aty zany le actif avy aty miakatra ato de raha vao vita ny correction iny de miverina miakatra indray izy. De ho an'ireo manao chartiste zao ty zany lazain'ny zalahy hoe range ty le range. Iny zany le range de ho an'izay manao raha, ty zao le mouvement voalohany de ty le mouvement faharoa, ty zany fafako de le correction ty ty zany ataon'ny zalahy hoe flag ty, ho an'ilay manao chartiste ohatr'izao. Ty zany le hoe flag, zany hoe flag manao drapeau zany le correction. De aty ianao no na ianao aty no maka position na ianao aty. De hijerena an'iny de mampiasa Fibonacci. De matetika iny amin'ny Fibonacci miréagir foana. Ohatra zao le tamin'ny farany teo ty zao Bitcoin daily ty zany le flag nanao zigzag zao ty 1 2 3 ty zao hitako maitsomaitso eo. De iny zany nanao flag ny filazany iny. De zao no nataon'le correction. De en fait en même temps an'iny mitrace jaune ianao de le Fibonacci no ampiasaina. Le Fibonacci ianao na mitrace zone de support résistance classique hoe ety zao misy hoe perdinao mihitsy aty ohatr'izao de ato anao mitady ato zany misy accumulation be ato amin'ity zone ty de ato ianao no manao long. Zany hoe ato ianao no manao long. Efa apetrakanao teny mialoha zany stratégienao ho an'le nanao le hoe nandany le risque plan de trading. Ato ianao manao long. De raha vao ohatra moa zany efa mipetraka ny stratégienao hoe ato le zone d'accumulation de tsotra an'io. Raha ohatra ianao te hahiditra position tady fika tadiavana position, na ianao miandry validation an'ity double creux ty. Ty zany double creux de miandry validation an'ity, zany hoe ato zany ianao no miditra position ato de ny stop loss-nao aty de ny gain-nao tsy haiko amin'ny support résistance manaraka. De eto zao le miditra le ratio risque gain risque de tokony mihoatra ny gain zany ny risque-nao. Zany hoe aty zany ny stop loss-nao aty amin'ny dehors-ny creux de ny gain-nao aty ambonimbony ty, zany hoe tokony ty zao 2 sur 1 zao ty. Zany hoe risque-nao 1 fa ny gain-nao 2. Donc raha mipetraka $10 anao ato tena foko arina raha ka le $10 de une fois invalide le scénario de perte iny de raha vao mahazo gain de $20 ny azoko, zany hoe perte 10 fa mahazo gain 20. Raha ohatra hoe 5 moa zany risque-nao, 5 ny perte de 10 zany gain-nao. Zay zany le ratio risque gain zany de iny zany mila ratio risque sur gain sur risque manko azafady. Ratio gain sur risque iny zany mila supérieur à 1. Supérieur à 1. De zay le tsy mampiray an'le option binaire manko omeny ny gain omeny an'la 80% ny solde an'la nefa ny perte an'la 80% zany no gain azon'la de ny risque an'la 100%. De amina trading zany tsy mety zany zay no mahatonga ny trade
option binaire tsy dia ataon'ireo zany moa zany tsy dia manao anazy fa nisy fotoana nanandrana ny gain-nao 80%, ny perte-nao 100%, dia tsy possible mihitsy ianao rentable. Zay voalohany. Dia na ianao miandry an'ity sao raha vasehotsika zany volume ty miandry an'tireo volume zao ato tsy dia niakatra ihany le ry, niakatra ihany zany volume ato fa miandry manao an'ity indray ianao, ty avalement bougie avalement ty ato ianao no miditra position ato. Amin'izay fotoana izay efa définition-nao hoe aty ny ao manao tanao miakatra position dia gain sur risque-nao mila mipetrapetraka. Ato zao tsara be ny gain satria mety tonga 3, zany hoe 3 zany gain de risque 1, 3 sur 1 zany amin'izay. Stop loss-nao ty. Zay le na koa ianao ato. Ty koa zao misy formation na bougie tsara be ato an'ilay manao presa action manara-maso ato ianao amin'ny clôture ny bougie ty ianao miditra position dia ny stop loss-nao dia mila le ratio risque zany mila ambony foana. Zao. Ohatr'izay zany le fidirana ho an'izay nanontany an'ity hoe perte foana isaky ny miditra fa mipetrapetraka ilay stratégie nefa perte foana dia izay zany no mila jerenao. Zay gain sur risque zay mila ambony foana zany ny gain par rapport amin'ilay risque. Dia ny fidirana position mila mahay. Izy moa le hoe résistance support résistance efa cassé mbola maka position. Igny indray zany mila mijery an'ilay mila manao analyse à long terme ianao. Ohatra zao tato zao entre support kely, zany misy support kely mety en 4 heures ty, support en 4 heures. Dia raha niditra position tamin'io anao zao raha vao mijery ianao hoe cassé ty dia hoe tonga dia hoe hidina ty ambany, dia iny indray zany mila mahalala an'ilay mouvement ianao. Iny ilay teneniko hoe raha vao miakatra le active dia tsy maintsy micorrige foana, dia iny en général iny en 3 temps, zany hoe manao ABC ty dia miverina miakatra indray. Dia iny zany mila ianarana iny risque structure corrective. Dia zay no mahatonga tato misy fotoana nanao scénario kely. Ty zao ohatra possible zao ty correction ty mety mbola hanao ohatr'izao ty vao hiverina hiakatra ohatr'izay. Dia raha vao ohatr'izao zao ty zao zigzag zao no anaran'ity. Mety possible io manao ohatr'izay satria raha vao mitrage fibo antsika tamin'ny farany aty ny zone d'accumulation aty amin'ny ty $30,000 ty. Dia amin'izay fotoana izay ianao dia miandry aty indray ianao vao manao longue. Dia ohatr'izay. Ty zao correction en zigzag zao iny. Fa raha ohatra indray manao flat io manao correction en flat io dia mety ohatr'izao indray zany scénario-ntsika. Mety misy cassure ato amin'ny support dia miverina midon ato izy dia izay vao izy miverina miakatra. Efa cassé zany vao miverina miakatra ty. Dia amin'izay fotoana izay ho an'izay manao miditra position miandry cassure an'ity support ty raha tsy mahay tsara migerer ny position-ny dia tratran'ny bull trap ny filazan'ity. Bull trap zany hoe tratran'ny bull trap ianao, zany hoe efa nahazo gain ianao dia mbola niverina ny cassé satria raha vao miditra amin'ity ianao dia ato ny miditra amin'ity zao ianao dia mety aty ny stop loss-nao dia ny gain mety aty. Dia tratran'ity ianao, tratran'ny bull trap ty. En fait ny mahatonga an'io le mouvement zany mbola tsy tapitra le correction dia mety manao an'iny izy. Fa raha ohatra hoe tapitra le correction ahoana moa zany nanaovana an'ity tapitra manao an'ity. Tato le correction, iny le correction dia miditra amin'izay le impulsion. Teny hoe zao. Dia troisième mouvement antsika zao dia jusqu'à aty amin'ny 5e mouvement aty. Zao.
Zany hoe tapitra taty ilay correction, ty zany ilay correction ty zany zigzag tapitra, dia manomboka any amin'ny page impulsive. Dia resaka effet de levier. Effet de levier koa zany arakaraka an'ilay zavatra le ho ataonao zany ny anaovana effet de levier. Ohatra zao le tato iny dia ohatra hoe suppose zao miditra eto ianao, miditra position, dia aty ny pertanao, dia aty ny gainanao. Ohatra hoe 2/1 zany ny ratio gain risque-nao dia ahoana moa nanaovanao effet de levier-nio? Nanaovanao effet de levier-nio dia jereo ty 5% ny pertako ty. Jereo fa 11% ty. Donc raha vao ohatra hoe $100 ny fond apetrakanao tsisy effet de levier dia $10 ny perte. Raha vao ataonao effet de levier fois 2 io dia lasa $20 ny pertanao. Hoe fohinao ve zay $20 perte zay? Raha vao fois 3 io dia $30 ny pertanao. Zany hoe miditra eto anao ataonao fois 3 ny effet de levier-nao dia nefa ny ato ny pertanao ato amin'ny ratio risque gain 11% dia ny gain-nao 21%. Dia manao calcul fotsiny ianao hoe raha ohatra hoe miseko ny $100 dia ny 11% ny perte, zany hoe $11 ny perte raha vao fa touché le stop loss dia raha ohatra ianao hampiasa effet de levier fois 5 donc zany $50 zany no perte, $55 ny perte anao raha vao touché ny stop loss. Raha vao mety aminao zay risque zay dia anao tsy maninona. Zay zany le calcul an'ilay risque sy le effet de levier arakaraka an'ity pertanao ty. Satria misy amin'ny actif sasany mangony ity mety mandeha amina 20% ty. Ohatra hoe Solana zao manao miditra trade amin'ny Solana zao za jereko fa mandeha amin'ny 20% any ny bougie anankiray. Donc zany pas la peine zany mampiasa effet de levier amin'izay satria tsy rentable mihitsy le trading ho ataonao manko raha ohatra hoe touché le stop loss. Fa raha vao mahazo moa iny dia iny ny problème vao may tsara. Zay le resaka effet de levier. Dia manaraka resaka order flow. Ny order flow resaka analyse-na carnet d'ordre iny. Ho an'izay tsy mahalala ny carnet d'ordre dia manao ohatr'izao zany le fandehany ato le prix dia raha vao manao achat ianao dia mi-crée ordre d'achat dia mipetraka any amin'ny carnet d'ordre iny. Fa tsy anao irery no mi-crée an'iny fa ny olon-drehetra. Manao achat anao dia mi-crée, ohatra anao za zao tanao achat na bitcoin amin'ny $39,000 ny vidiny dia mi-crée carnet ordre d'achat amin'ny $39. Ohatr'izay. Za zao te hivarotra bitcoin $60,000 dia mi-crée ordre de vente $60,000. Aty zany ina. Dia arakaraka an'ity ordre d'achat sy ordre de vente iny no iny zany le offre et demande, arakaraka an'iny no exécuter an'ilay ordre dia entre ny achat sy vente dia zay le broker ny hoe market maker dia entre an'iny izy no exécuter iny ampovoany iny dia misy commission kely alainy. Zay le split dia iny no zany hoe misy ordre bobaka be zany mipetrapetraka any amin'ny carnet d'ordre zany, any amin'ny carnet d'ordre any. Dia le order flow manao analyse n'iny carnet d'ordre iny ataon'ny zalahy satria zany ny bitcoin blockchain publique, mety hoe blockchain publique, hitan'ny public daholo zany ny transaction rehetrarehetra miseho anatin'ilay blockchain dia manao application kely izy dia zany hoe continue zany ny continue zany ny carnet d'ordre iny dia any izy no manao statistique kely. Ohatra zao amin'ny resaka ty carnet d'ordre ty misy n'ity site ty gocharting.com. Anatin'ny gocharting.com io dia misy volume ana carnet d'ordre ato. Zany hoe ireo volume rehetrarehetra ny exécuter anatin'ny carnet d'ordre dia ataon'ilay rety amin'ny sisiny ity. Dia iny no atao hoe volume profile. Ohatra zao ity zao tsika maka en 4 heures zao le bitcoin sur Binance contre spot ty jereo fa ty amin'ny $48,000 ty ato ny tena bobaka ny ordre ny exécuter an'ilay ry. Zay zany mahatsara an'ity.
Dikan'izay zany ankamaroan'ilay olona nanao nametraka ordre tamin'ny amin'ny carnet d'ordre ny Binance ty zao Binance dia taty amin'ny 48 000 $ ty ninazy no ordre napetrany. Zay le ity zao azo lazaina fa hoe support résistance iny satria marobe ny ordre napetraka ato. Donc zany raha ohatra ka i-corrige zao ty Bitcoin ty zao raha ohatra ka i-corrige dia tsy dia mety hanao an'izao ty. Mety hanao an'izao ty dia raha vao vita iny dia merina miakatra. Ohatra, tsy voatery, ohatra ohatr'izay zany hanaovana an'ity. Dia hitanao ato daholo ny volume-ny. Dia ohatra zao tato zao taty amin'ny 34 000 $ zao, bobaka be ny volume dia normal ilay prix raha vao miréagir amin'io. Tato koa zao nisy dia normal ilay prix raha miréagir amin'izy tato dia zao ny volume ordre manaraka ato. Dia normal ilay prix raha vao miréagir amin'iny. Iny. Dia iny zao volume profile iny fa maro be ilay paramètre zalahy. Miditra ato ianao amin'ny indicateur ato dia misy atao hoe order flow ty. Dia misy indicateur maro be ato asehony. Karaha ty ty sy hita ty asehony ato hoe VWAP, open interest ty. Open interest ty zao intéressant be ty. Tsy dia jerijera tsika nagnany profile, barre delta sy ny tariny. Hitanao raha jery order flow dia iny aloha voalohany dia misy koa ty sy hita ty tensorchart.com. Dia ty tensorchart ty indray ninazy mamoaka carte. Mamoaka carte izy hoe aiza no misy volume ana ordre dans le temps. Aiza no ninazy no misy volume mipetraka ordre d'achat na ordre de vente anatin'ny carnet d'ordre. Ty zao ohatran'ity zao Bitcoin USDT sur Binance dia ataontsika 4 heures ny unité de temps dia ohatr'izao ninazy ny carte. Dia ny fandehan'io zany misy olona maro be zany mi-exécuter ordre d'achat sy ordre de vente dia apetraka an'ilay riz zany ilay statin'ilay ordren'ilay olona. Ohatra zao tato zao tamin'ny connexion ny Bitcoin ty tamin'ny le 6 ty zao nanao correction izy fa jereo fa tamin'ity zao marobe ny olona nisorta marché. Dia raha nisorten'ilay riz ilay marché dia aty ninazy ny ordre de vente zany hoe ny stop limitiny dia tsy haiko mety aty ninazy ny position. Dia jereo ato fa bobaka be ato ny stop limite mipetraka stop. Dia iny matetika no enjehan'ilay broker ho liquidena iny ordre bobaka be mipetrapetraka tsy fatapatatra iny dia ireny ninazy ny liquideny dia izay no mahatonga volatilité. Dia misy an'ity trading let ty koa, ty indray ohatran'ity ihany ninazy fa ty indray ninazy dia combiné amin'ilay volume profile reto ordre cartana le map zany dia combiné ato fa izy ty zany version raha vao misy ato hoe misy ny tato hoe acheté zany hoe asaka ny bloc reto misy ny bloc acheté hoy zany misy bloc acheté dia DBTC zany hoe ireo ordre mipetrapetraka ireo ordre mandeha amin'ny Bitcoin reo. Dia ny bloc ST 10 Bitcoin. 10 Bitcoin zany ny ST fa nefany problème an'ity mila manao abonnement ianao dia omen'ilay accès amin'ilay ordre ST zany hoe amin'ilay 10 Bitcoin zany. Fa ty zao acheté ty donc zany tsotra dia tsy dia ahitana ninina eo hanaovana an'ilay izy fa afaka hijerijerena ihany. Dia ireo zany ninazy ilay ordre emprunten'ilay ordre d'achat sy ordre de vente amin'ny carnet d'ordre ty zao Bitfinex dia petrapetraka daholo. Ohatra zao tato ireo moa zavatra niseho tato tonga 50 000 $ ny Bitcoin dia jereo fa maro be ninazy ny ordre nipetraka. Tsy hay na ordre d'achat na ordre de vente
Fa ty koa moa zany misy carte hoe firy pourcent le hoe des bitcoin zany max an'ity a. Dia hitanao fa misy mametraka ordre ato zany hoe mety manao achat izy ato a, dia ordre de vente ny mety aty amin'ny 75 000 $ aty, 65 000 $, 70 000. Reto zany ordre mipetraka foana. Sûr reto fa ordre de vente dia reto zany mety ordre d'achat. Ohatr'izay. Na koa io a, misy olona mi-short marché, zany hoe manao short izy a, dia apetrana aty amboniny anazy ny stop loss-iny a, dia lasa ordre de vente iny. Dia ny ordre d'achat no mety aty ambany aty. Jereo aty amin'ny 40 000 $ zao a, bobaka be ny ordre mipetrapetraka ato. Misy 1 bitcoin, 2 bitcoin moa zany max amin'ity. Dia ohatr'izay zany le order flow. Dia hitanao koa ato le volume profile aty amin'ny sisiny eto. Ohatra aty zao bobaka be ny ordre tato taty amin'ny 47 000 $ aty a. Dia ohatr'izay zany le order flow fa tsy na analyse-ny amin'ity zany arakaraka le stratégie-nao. Fa ny resaka liquidité koa zany tsara jerena amin'ity. Resaka liquidité hoe satria raha vao une fois miakatra tampoka le mouvement dia misy ordre maro be ny liquidé an'le plateforme. Zay indray zany ny videontsika androany dia raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy ny trading dia aza adino manao j'aime sy manao partage an'iny video iny a. Dia raha misy fanontaniana dia aza misalasala mametraka zany any amin'ny commentaire. Dia misy koa ny chaîne YouTube sy ny canal Telegram dia ahafahana manaraka ny actualité eto amin'ny page crypto trading. Ohatratoy.